pirenena manam-pahaizana ihany koa eo amin'ny tontolo ny toe-karena miarabanao tompoko ary manasanao handroso anaty efitrano ary. Miarabanao tompoko ary misaotra anao ny amin'ny fanekena ny fanasana ranomarina tampoka kely ihany moa le remaniement alina dia androantsika vao tafaresaka nafatsika anakabahana ihany koa afatsika mitondra ny famakafakana ho an'ity alina itika dia miarabanao indrindra tompoka. Miarabanao, miaraba ampieno ary miaraba koa technicien. Mankasitraka indrindra tompoko ity ampendoana dia miompo tamteraka amreo vahoaka malagasy indrindra iny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara iny satria am'izao ora ifampiresantsika izao seza zafy mahova dia miditra eto Madagasikara ny rivodoza Fredy ary iny faritry manakary iny dia efa azo sokajina ho lasibatra am'izao ora ifampiresantsika sy fampitenenantsika izao ambara fa dia tena miompo tanteraka aloha ho an'ny zanaky atsimo atsinanana ary maniry mba tsy hisaina foy ao anatin'izao rivodoza izao mba hiarina vetivety ihany koa isika ary maniry ilay antsoina hoe présence de l'État ao anatina tranga izay voajanahary salamto satria fantatritsika fa ny rivodoza moa dia misy foana isan'ny taona indrindra amin'ny fary dranomasina Madagasikara salamto dia anisan'ny fotoana sy toerana izay tena ahitana an'izany rivodoza izany izay eto amin'ny Real TV Madagasikara dia izay no antony. Faharoa ranomarina moa zany araka ny fandaharana moa zany tokony nandray an'ireo zanaky ny faritsika tao anatin'ny fandaharana kanefa moa noho ny raharam-pirenena dia tsy maintsy niova tampoka ny vahintsika zay indrindra no iaratsika tsiny ihany koa ho atsika izay mpanaraka ny fandarana ho amin'ity alina ity zay no tsetratrerasiaritra seza zafy mahova na zany naty zany izy nefa tokontsika andray mbava fotsiny ngambany izay le cyclone izay ranony vinavina aloha zay ambara ny sampana mpamantatra ny toetriny andro anisan'ny manana hery lehibe ity rivodoza ity ary misy moa ny mpandinika milaza mihitsy hoe mbola mahery no Zeralda efatra amin'ny sivy fotsiny mizatsy arivo izay anisan'ny rivodoza tena mafy nandrava tanteraka ny Madagasikara raha ny lalany ihany koa moa ny tazantsika eto dia tena saika mahazo zany ny tapany afovoany ny antsinanana ary ny andrefana hatramin'ny atsimony Madagasikara iny no lalovanyity cyclone ity na zany natrany izy nefa ny Elena mbola manangasanga ambadibadika ao no mety fahitanao an'izay ataontsika hoe présence de l'État zay ny resaka anticipation indrindra satria irahantsika malala fa ny atao hoe gouverner c'est prévoir tompoka. Satria fa misy tokoa nefa voangama amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana iny araka ny hoe miompo tanteraka am'ireo havana amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana sy manodidina. Ny io moa zany asan'ny BNGRC manao ny anticipation hoe veriko angamba efa mise en place daholo ny zavatra iny faritra iny efa vobe tamin'ny cyclone faraparan'izay batsaraisy dia mbola mety ho vobe izy amin'ity cyclone ity noho izay zany hoe mila politika ny fanjakana mazava satria ohatra zao hoe tamin'ny efa 5 volana lasa ny akondro alaky efatra no vidina arivo ariary zany hoe lafo be zany raha hoe amin'ny faritra iny jerevana ny tiako resahana zany hoe mila anticipation koa amin'ny lafiny ara économique hoe ahoana nanampiana n'ireo tatsaha amin'ny resaka fambolena sy ny fomba elany ao anatin'le fahantrana zay vao maika midadasika ankehitriny amin'ny faritra iny zay. Ilaina nefa ny venina ataontsika hoe amin'ny maka exceptionnel anazy ny décision exceptionnelle ihany koa satria raha ny batsaraisy ny manty izay tamin'ny herintaona zany hatramin'izao zao na ny lalana ary misy mbola tsy tafarina ao anatin'izay zavatra ity. Mila tokoa le décision exceptionnelle ny lalana moa zany tsy resahantsika satria irany iny era Madagasikara ny fisily lalana ratsy fa ny fanjakana aloha zany tokony hanana politika toko hoe mazava rehefa misy zany voina ohatran'izao dia tokony efa misy zany ataontsika hoe anticipation amin'ny zavatra tokony ho ataon'ny fanjakana. Androany ve nefa ny seza zafimova mahatsapa an'izay atao hoe présence de l'État zay ao anatin'ilay cyclone? Ny olona any amin'ny faritra aloha zany tsy dia mahatsapa an'izay le olona voakasika satria somary tara kely foana zany le fandraisana andraikitra ty amin'ny fanjakana.
le izy any alohan'le cyclone tonga de efa tokony hisy anticipation fa tsy hita tsara zany le anticipation tsy haiko raha efa misy olona nafindra aloha any toerana hoe nafindra toerana zany ro mipetraka amin'ny faritra iva hoe efa nisy aloha mety nisy le fepetra ny raisina ihany momba an'izay fa everiko zany fa misy fanamafisana zany tokony atao eny ary tsy maintsy nyresantsika iny satria zavatra iainantsika moa amin'izao alina izao na zanatra zany aza tompoko dia tsy azontsika hoditsita ny tranga misy eto amin'ny firenena araka zany dia ministra ienina aloha zany no esorina tao anatin'ny gouvernemanta nandritra ny fanovana nireo mpikambana vitsivitsy zany omaly ariva omaly alina zany la marimarina kokoa ary ministra raha hafa ihany koa zany no tendrena zany ameny toerana banga na ny ministeran'ny raharaha-mbahiny zany hatreto aloha miditra amin'ny ataontsika hoe 6e gouvernement ny prime ministre Ntsay Christian milohan'ny idiratsika no mety ho réaction anao anisany miteraka adihevitra kely hatramin'ity andro ny talata ity ny eo amin'ny ataontsika hoe sur le forme aloha ny forme dia io zao hitatsika tamin'ny fampalalam-bavao teo ny mpamakafaka Koson Ravelson laza mihitsy fa azosokajiana ho coup d'état interne iny remaniement zay nisy omaly iny tompoko satria ambarany zany fa hoe ny filombola tsy teto amin'ny Madagasikara ka ny fantaniko zany de hoe mitombina ve ny azo isokatsitsika zany atao hoe coup d'état interne zany raha hoe tsy eto ny filoha nefa ny mandeha le izy manao ahoana ihany koa no mety ho voalazany texte mahakasika an'izay endrika izay tompoka le izy aloha tsy haiko manko hoe raha efa entina mbola tsy eto ny filoha za manokana zany tsy naharaka an'izay vaovao zay fa raha tsy teto ny filoha manao an'le hoe ivela Madagasikara ny filoha hoe manao an'izay nomination zay somary mahagaga ihany zany le izy marina fa misy ankehitriny ataontsika hoe régularisation zany de signature afaka atao fa somary mahavariana ihany zany raha hoe amina fotoana tsy maheo amin'ny filoha no anaovana an'le fanendrena raha marina zany hoe tsy eto ny filoha ny afotsiny angamba ny zavatra manahirana le coup d'état ana tao amin'ny fanakanana motion de censure ny motion de censure ny disposition constitutionnelle zany hoe manaraka lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana rehefa miresaka tsika zany motion de censure tsy misy mihitsy ny coup d'état gaga ihany zany narehany premier ministre ny teny hoe nisy osy tsy haikanao coup d'état motion de censure tsy motion de censure coup d'état ny motion de censure tsy coup d'état fa motion de censure régulation en démocratie rehefa misy zany zavatra tsy mety amin'ny fitantanan'ny gouvernement de zoany assemblée nationale no manao ny motion de censure ao anatin'ny lalam-panorenana zany no zany tsy coup d'état mihitsy zany ny motion de censure ny coup d'état ny fomba nanakanana n'le motion de censure izay tsy manaraka ny lalàna velona rehefa vitany ny sonie feno ny fepetra enina fitopolo ny député andrasana manao sonie feno ny fepetra 5% no nanao sonie 1% ny fanonganana ny gouvernemanta rehefa 5% zany ny nanao sonie de ray alehany raha ohatra zany zareo nanao an'iny fanakanana iny raha premier ministre ny manana ataontsika hoe ny ampopo ilainy sy hoe manana sens de l'état de nialy izy satria nidikan'izany hoe efa misy olana ao amin'ny antemera-pirenena fa tsy hoe nisy olona ny lazainy zareo hoe ny vice président zany nanampy de hoe izay ivelan'ny rafim-panjakana ka le olana zany lehibe eto amin'ny tany sy ny fanjakana de hoe atao ahoana moa ty lalam-panorenana ty satria ny fitondram-panjakana zany no manitsaka ny lalam-panorenana zay zareo ihany nampandany azy tamin'ny 10 io lalam-panorenana natao amboletra io tamin'izay fotoana zay arazadinitsika fa hatramin'ny carnet pokotany nanaovana ny fifidianana tamin'izany fotoana zany hoe satria lalam-panorenana zany io laliana tamin'ny amboletra ankehitriny magaga mihitsiny
ry zareo tsy manaja lalam-pandrenana voalohany dia izay zavatra izay zany a manahirana izay satria raha tany tandalany Madagasikara dia arahana lalam-pandrenana na inona fitrakan'izay. Le motion de censure anie tsy misy olona mino fa tsy niainga avy any amin'ny lapa ny baiko tary amin'ny présidente ny assemblée nationale. Tsy misy olona mino an'izany hoe izy samrery satria izy anie olona akaiky ny filoham-pirenena. Sarotra ho an'ny olona mino hoe tsy nisy baiko nidina fa rehefa avy eo rehefa nisy contradiction tao anatin'le olona mandidina ny fitondrana, olona hoa ivelany rafim-pitondrana zay manana mahimizy ao amboniny filoham-pirenena. Azo fantarina aveo izy zay olo zay. Anjaranareo mpanao gazety angamba mandalina an'izay afantatra reo mpanao gazety zany ianao mametraka fanontaniana re mafantatra fa ny azy zany tiako apetraka tsara fotsiny hoe manahirana be zany le fomba fitantanana ny firenena ankehitriny satria lasa io le ataontsika hoe lasa république bananière zany Madagasikara satria le tany tandalana mihitsiny voahosiosy. Zao azadino hitanareo zao Maurice tamin'ny 5,700 izy nahazo fahaleovan-tena. Nisy fotoana ny île Maurice ny isa-taona mihitsy miova ny premier ministre satria aonga ny assemblée nationale. Fa raha jerevantsika ny trajectoire économique ny île Maurice voatana foana satria nisy fanarahana tao ampanao politika mauricienne hoe ninona fanonganana fanjakana araky ny lalàna velona dia tokony zao hoe ny trajectoire atsika amin'ny lafina économique tokony tsy miova. Dia jerevy tsara fa nandroso île Maurice na dia tamin'ny voalohany vao izy nahazo fahaleovan-tena ary mandritry fotoana lava zany presque isa-taona mihitsiny miova le premier ministre satria zany fa araky ny lalàna velona. Ny tiako resahana zany hoe rehefa manaraka ny lalàna le processus tsy isy fanonganana. Izay zao ne i président Zafy anie nanaiky ny empêchement nanaiky ny empêchement izy satria tao anatin'ny eritreriny dia hoe hitaizany vahoaka malagasy hoe na ny filoham-pirenena ry izy ao ambaniny lalàna dia izy zany nanao sacrifice. Ny sasany indray manko fijeriny sasany azy tamin'izany fotoana zany hoe ny eny fanambavany saka ave dia nazera tsy zay loatra le izy fa ny président Zafy tao anatina ataontsika hoe fitezana ara-démocratique le vahoaka hoe ny filoham-pirenena anankiray dia tsy maintsy manaja ny lalàna. Azadino nefa tsy olona raiky amby folo tao amin'ny HCC ny afaka manadaly io ne afaka vérifier ne zany zavatra olo tantaraiky zao hoe ny HCC ne tamin'ny andro ny empêchement efa taty apela-tana ny sécurité présidentielle tamin'izany fotoana zany fa rehefa nanao kabary président Zafy niaraka tampanao gazety ny TVM sy ny RNM tany antranony to zany zay nahita hoe ay hiala mihitsy zany président Zafy araky ny instruction efa nameny anay. Rehefa hiala izy dia nitsoahana indray zany ny sécurité présidentielle zay tseka efa hisambotra pour coup d'état constitutionnel zareo tao amin'ny HCC fantatrery zareo anie zany zavatra nisy zany tamin'ny 10 septembre 1970 zany tantaraiko zany. Ny tiako azytsika zany dia zao hoe lesona nameny ray aman-dreny professeur Albert Zafy angamba tokony tsy adino hoe rehefa manaraka ny lalàna velona tsy misy coup d'état fa ao anatina ataontsika hoe fampiasana ny lalàna misy ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ka raha miverenantsika kely le makasika ny remaniement raha ohatra ka hoe na tsy teto ary ny filoha anaty texte ave zany zavatra any zay no natonga ny fantanintsika teo mantsy amiko aloha somary hafahafa raha ny filoham-pirenena tsy tatoerana no avoaka ny gouvernement. Ny texte aloha tsy milaza hoe tsy maintsy eo ny filoha na tsy eo hoe tsy milaza an'izay ny texte fa misy anie zany ataontsika hoe ao anatin'ny texte dia misy ny ataontsika hoe pratika. Ny pratika kosa ny filoham-pirenena tokony eto tokony tsy namoaka gouvernement mihitsy zany raha mbola tsy eto ny filoha satria mampanontany tena hoe izy marina ave zany ny safidy amin'ny fanalana an'ireo ministre reo
zany ane fanontaniana mipetraka avokoa zany zao zay nanontaniako an'izy mantsy hoe mety ho enjeu an'le izy mihitsy mantsy hoe ny enjeu an'le izy aloha zao amiko raha marina zany hoe tsy eto ny flo tamin'ny nananganana ny nanampiana ny gouvernement maly dia ozy za hoe mampieritreritra ihany zay mampieritreritra ihany zay am'le pratique démocratique zany a sy pratique constitutionnelle misy eto amintsika araky ny teneniko hoe misy aneo a zavatra tsy voasoratra satria zany zao mety tsy nieritreretiny zay nanao an'le lalam-pandroenana hoe raha nangana gouvernement raha iandro any a tsy eto ve ny flo dia afaka atsangana ve ny gouvernement afaka manao régularisation de signature ane izy rehefa miverina manahoana nefa ny légitimité sy ny ka zay le resahako hoe misy karazana coup d'état ihany a raha hoe zay marina misy zavatra tsy milamina zany eo a raha marina tokoa hoe mbola tsy eto ny flo a nefa navoaka maly ny gouvernement za manko tsy mahafantatra hoe eto ve ny flo sy tsy eto ny flo fa ny zavatra fantatry fotsiny a raha amina fotoana tsy maheo en flo no vaina kosa le gouvernement tsy hitako manko zay mamaika azy hoe tsy afaka iandry ny flo satria ny flo koa ny azadiny fa misy any amin'ny segondra farany alohan'ny voan'le liste any mbola mety miova iny marina fa misy ny teknolojia vaovao fa ny resaka gouvernement tsy kilalao anjaza ka hoe atao par procuration na hoe à distance azadino a resaka volam-panjakana rehefa mihoatra ny 200 millions d'ariary tsika efa mampiasa ny fitondrana ankehitriny zany zay faotana mahafaty a amin'ny resaka volam-panjakana na hoe finance publique poinçon sy hologramme solo misonian'ny filoham-pirenena efa zay ne nataony zareo tena faran'izay manota fady zany a amin'ny resaka fitantanam-bola-panjakana hoe poinçon ve sy hologramme ny afaka misolo ny soni amin'ny filoham-pirenena diso tanteraka zany zavatra zany hoe tena mamao fady zany zavatra zany hoe ohatran'izay koa ve zany a nanaovana nyty resaka gouvernement ty mipetraka amin'ny fanontaniana ny zavatra anankiray ihany koa tsara ho resantsika mialohan'ny resantsika andreo lay firafitra ny mihitsiny a lay prime ministre asokajina ao anatin'ny tantara aloha anisan'ny prime ministre nitazona ela n'izany toerany zany a raha ity prime ministre Tsay Christian ity satria akoatra ny na prime ministre anazy tao anatin'izao fitondran'ny flo andro rajoely zao dia efa prime ministre ny marimaritra iraisana ny tenany taoriana ny etsika ny 73 député ny aprily 20 sy 4 arivo andrimatoa Serge Zafimahova ary fantatritsika tsara ny tantara teto amin'ny firenena fa saika ireo maro anisa zany hoe ny RD ny pomba ny fanjakana no nanao soniny motion de censure zany hoe asorina zany fa efa tsy any amin'ny gouvernement tsy any amin'ilay prime ministre tsony a ny maro anisa androantsika amin'ny resaka ary mety ho asokajina tsy nisy ny latsabato miafina ihany koa tetsy amin'ny antemira-pirenena akoatra ny motion de censure marobe ireo pomba ny fanjakana na sombamboka ireo partisan mangataka ny analana zany prime ministre izany androany tafapetraka tsy voakitika ilay prime ministre midika ve zany tompoko fa tsy manana na hoe tsy tena manana fahefana anaisotra n'io prime ministre io zay fahefana nana ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena ankehitriny de matao Andry Rajoelina fa misy hery hafa ihany koa mitazona an'io raha misy zay hery zay ato anatin'ny fanjakana eto Madagasikara ve sa mbola ilay resaka communauté internationale ihany tompoko le izy aloha tokony hazava gaga ihany tamin'izy ny teny hoe ny filohan'ny république ozy a rery ihany ny afaka manalahako zay ny tenin'ny prime ministre diso anie zany ny antemera-pirenena raha ny afaka manala azy amin'ny motion de censure satria 5% ny député nanao sonian'le motion de censure de tokony ametraka zany izy ny antsoina hoe question de confiance zay ny règle démocratique tokony hanao vote de confiance tokony hanao vote de confiance izy amin'ny antemera ijerevany hoe mbola matoky azy ve reo député reo ary marina ve vote ny latsabaty miafiny io ary marina ve fa hoe efa niova hevitra le député satria efa araky ny tenenina hoe coup d'état zany aloha le tsy nanaovana le processus na motion de confiance
Donc tokony mametraka an'izay question de confiance zay zany a ny premier ministre raha tiatsika hoe misy stabilité politique zany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Za zao nahita député namana hoe nametraka saina fotsy ary laza atao amin'ny sitany hoe resy maleriva zany vao mivoaka zany ny gouvernement ny ao anatin'ny maro anisany misy anarana député misy anarana ministre mihitsy ny tononony hoe asory ihany tsy nisy ny aly ro ndikan'izany hoe mbola lalao-mbola oely ty fa tsy misy stabilité mihitsy zany fitondrana io a. Inona no enjeu an'le ahoana ny andikanao an'le premier ministre tsy voakitika mety araka marana ny mandat ny alo magaga am'le izy a de hoe raha jerevana ny résultat ara économique à Madagascar mbola tsy mialatsiny amin'ny teny an'le izy fa mbola tsy fotaka ohatra ny androany a ny résultat ara économique. Raha jerevantsika zany a ny LFI le sorabola misoratra ny hoe ao anatin'ny teti-bola mpanjakana na loi de finance initiale sy loi de finance rectificative sorabola petrapetraka fotsiny fa tsisy volany ao anatin'ny fitondram-panjakana tsisy vola ary mazava be le tsy fisian'ny vola satria am'izao fotoana zao na ny fournisseur ny be resaka brao zany aty amin'ny sehatra tsy miakina na ny fournisseur na ny prestataire de service ohatra mpanao lalana ohatra sy ny karaza tsisy voaloha am'izao fotoana zao ny sao de veritsika hoe olona vitsy ny fournisseur na ny prestataire tsy voaloha vola fa izy rehetra mihitsy zao am'izao fotoana zao efa miblokena sauf ny namana sauf ny namana eny le izy eny tsy za tsy tsara zany lafiny teknika nay ve sao tsy nay ministre ny travaux publics fa ny zavatra fantatro tsy afaka anao miracle eny izy ny ministre teo aloha zay nitazona ny travaux publics raha tadiditsika nanao passation le taloha fa tsy am'izao fotoana zany tamin'ny nanao passation le ministre Lacroix de niteny le ministre ray hoe aloava rozy ny volany anao ny akaikikaiky ny filoham-pirenena fa aloavy ny volan'ireo prestataire mpanao lalana entretien lalanareo zay ny teniny le ministre teo aloha par rapport am'le ministre Lacroix vao nasorony ity tamin'izay fotoana zay tamin'ny passation an'zareo ny tiako resahana zany hoe fahity ny État ny bailleur zany ny FMI mbola tsy midéclaré antsika en cessation de paiement fa efa quasi fahity ny État tsy haiko tsara zany hoe inona ny lalaovin'ny FMI ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria tokony manao mangarahara ihany aloha le FMI amin'ny vahoaka malagasy satria rehefa resaka finance publique manko ny gendarme ny finance publique sy ny resaka politique monétaire sy ny karazany de ny FMI ny fonds monétaire zany international ny tiako apetraka zany anatin'le izy hoe hitatsika zao fa le ataotsika hoe le source vola resitsika zao ny hoe fiduciaire zany hoe karazany équivalent na vola ihany zany ohatra ny passeport nombre ohatra ny passeport n'olombelona ohatra ny carte grise ohatra ny tiako resahana zany de hoe reny rehetrarehetra reny ampidirina anatin'le atsona ny finance publique hoe unité de caisse aty amin'ny trésor de avy eo amin'ny trésor zay zany le izy miainga zarazaraina zany rehefa avy eo le izy arakaraky le hoe ministère izy de asa inona zay zany le hoe unité de caisse ny zavatra misy androany tsy izy tsony ny vola de Lacroix zany no priorité am'izao fotoana zao amin'ny fanjakana au niveau ny trésor ny paiement ny karamany mpiasa-panjakana na civil na miaramila de ny resaka carburant reo zany sisa no ataotsika hoe tena priorité fa ny paiement ny
prestataire de service. Ny paiement ny fournisseur mitsahatra ankehitriny. Tsika miresaka zao ny BDP am'ireo olona reo manana trosa any amin'ny banky. Manana trosa any amin'ny banky maro am'ireo olona reo. De ny zavatra misy BDP am'ireo olona reo zany misy ny tapaka lalandrany misy BDP ny raha taty amin'ny resaka raisitsika zao hoe taty amin'ny resaka fanaovana lalana nisy anie maty. Ny tiako resana zany de zavatra tsotra zany ankehitriny hoe ny fanjakana no mamono reo mpandraraha madinika hoe na zany averiko tsara fournisseur na prestataire. Mety prestataire ihany moa le fournisseur fa ny anavahako azy fotsiny zany le prestataire resahako manko le ohatra hoe le mpanao lalana ohatra hoe zay zany ny point anankiray. Ny olana koa raha raisitsika zao ny fidiram-bola Madagasikara kendaitsika lafina ara économique mamorontsika droit de sortie. Angamba ataoko fa teto amin'ny télé atsika teto amin'ny émission taritinao efa nisy fanazavana nameno tompon'andraikitra samihafa misehatra tsy miakina. Asina droit de sortie ny resaka hoe ny vatosoa sy ny volamena. Zao olana be ny resaka vany. Fanontaniana mipetraka de tsotra ho anahako. Raha raisitsika zao ny resaka vany. Ahoana moa ny ahafahan'ny fanjakana manery ny sehatra tsy miakina hoe tsy maintsy mividy ny vany any amin'ny tatsa. $250 nanereny ividianany zareo azy. Nefa ny sehatra iraisam-pirenena ry milaza hoe any anay $180. Ahoana moa ny ividianan'le olona perte le vany raha tena opérateur izy ka tsy manao blanchiment. De misy le atsony zala hoe cut hoe natao $140. Misy afidravindreo ndray zany ty apidina ny qualité ndray zany ty zaty spécialiste vany fa mba misy lojika ny zavatretra. Prime ministre ao anatina korontana ara économique BDP ohatran'izany azadiny fa izy ny chef ny administration. Ny prime ministre ny lehibe ny finance publique ordonnateur principal de crédit ny prime ministre. Fa ny président république ministre ny finance ministre rehetra sy ny sehatra rehetra hafa ordonnateur secondaire de crédit ordsec. Fa izy rerany ordonnateur principal ny prime ministre. Zany hoe ny prime ministre zany tompona andraikitra voalohany amin'ny fisian'ny korontana amin'ny resaka finance publique eto Madagasikara. Fa rehefa filoham-pirenena matoky hoe tsara io prime ministre io responsabilité nene zany fa mbola tsy nahita aloha za prime ministre tsy manana résultat ohatra ny prime ministre ankehitriny io. Raha tsorona zany tsy tokony toetrony prime ministre ve fehitsika le raha tsorona tokony taria motion de censure hoe coup d'état fanakanana motion de censure tamin'ny fotoan'androny. Inona atao hoe coup d'état? De amiko zany tokony navela ny député nanao expression mazava fa groupe d'intérêt iza zany nerova le prime ministre any ane le izy mazava tsara mihitsiny. Zay moa prime ministre raha ohatra ka mijery ndray tsika an'ireo olonay endriny amin'izao fotoana zao ny fantaniana voalohany aloha de hoe afapo ve aloha asa afapo ve ianao, afapo ve ny mpanao politika, afapo ve ny mpanaradia ny filo, afapo ve ireo mpitolona miaraka taminy hatramin'ny 2024 mbola miaraka aminy hatramin'izao ankoatran'ireo niala andaharana androantsika mifampiresaka eo ary raha miresaka tsika n'lay firafitra ny androany de ireo ve le gouvernemanta hitondra n'lay filoham-pirenena ho any an'lay atsotsika hoe réélection na ny deuxième mandat toko. Le hoe afapo na tsy afapo ngamba tsy anjarako fa anjarany zareo
zay nanoana na anjaran'ny zareo zay mety nanohatra anao manokana nandrasanao ve ohatra le olona miala sy miditra fijeriko fotsiny amin'ny maha-olo-pirenena hoe mety manana fomba fijeriko hoe misy kajikajy zany aloha le fametrahana an'le gouvernement. Ny kajikajy voalohany hitako ministre ny justice sénatrice ny bangana zany am'izao fotoana zao ny toerana ao amin'ny sénat anankiray ahafahana zany manendry olo-kafa fijeriko azy. Ny filohan'ny anteny meherandolona manko ny président sénat ankehitriny anie olom-boafidy izy fa tsy olom-boatendry. Aleo azavo zay raha izy zany nataontsika hoe tiany zareo tsoahana ho filohan'ny sénat de tsy maintsy izy aloha mametra-pialana fa rehefa mametra-pialana izy de miakatra le olona mpisolo toerana de tsy maintsy mametra-pialana koa zany le mpisolo toerana ve de rehefa mametra-pialana indray iny de rehefa avy eo tsy maintsy asiana fifidianana. Raha natsiary ny kisarisariny tamin'ny andro ny ASVM ianao ohatrohatry ny koa kisarisariny nataony ASVM napiditra andrivo tsy mitovy ka président sénat aloha ny resahantsika aferiko tsara izy olom-boafidy fa tsy olom-boatendry. Raha miala izy zany de miakatra ho le olona faharoa le mpisolo toerana. Raha miala koa iny de tokony misy fifidianana raha hoe ny président sénat zany ny kitihana. Ty olona nampiakarina ministre ty olom-boatendry tao amin'ny sénat no zany anjara ny filoham-pirenena zany mameno an'le quota zany hoe manendry olona vaovao de feu mandeha de hoe rehefa anendry an'le olom-baovao de ny zay olona hotendrenao ono io fa tsika zany anatina spéculation politique fijeriko azy tsy magnino satria mety tsy makany amin'ny mety tsy diso koa le izy fa hoe zay olona hotendrenao zany no lasa président sénat fa le izy azadino tsy maintsy maro anisy ao amin'ny sénat koa no mametraka le président sénat move ny sénat mbola voafehy tanteraka ka hifidy le olona ho ampidirina satria azadino fa ny président sénat tsy afaka hoe ny filoham-pirenena manendry azy fa tsy maintsy ny sénateur anatina vato miafina no manendry an'le président sénat de am'izay fotoan'izay misy lasa raha resy izy de lasa sénateur tsotra zany président sénat ankehitriny na izy rehefa avy eo ataontsika hoe mamparary zany le hoe tsy président sénat tsony de mety manao démission izy de raha manao démission izy de le olona faharoa le olona deuxième de liste zany no miakatra zay le fipetraky le izy ao anatin'izay fipetran'izay zany aloha le mikasika ny ataontsika hoe ministre justice manokana zany rehefa avy eo rehefa mijery indray zany ianao hoe misy ministre zay nanana ny filoham-pirenena fatikisana ny goavana be lasa tsy ministre intsony ministre ny fiarovam-pirenena sady ministre ny raharaham-bahiny ataontsika hoe par intérim izy zany nasorona avy nahazo fahefanangeza be izy de nasorona de misy hypothèse zany mandeha hoe move zany ny président ny sénat les sénateurs ao ampidirina move le ministre ny fiarovam-pirenena teo aloha zay ministre ny raharaham-bahiny mpisolo toerana move izy zany le tiana ho ampiakarina ho président ny sénat zany ao anatin'ny hypothèse daholo zany resahako zany hoe ny zavatra misy aloha de matony tsoahana le olona de ho izy tokoa zany fanampidirana olona vaovao ary le olona vaovao eritreretina hoe ho filohan'ny sénat zay andray ny toerana chef d'état azy rehefa miala ny filoham-pirenena ankehitriny ka ny tanjon'zareo aloha tsy tena le anala azy tsy ho filohan'ny sénat fotsiny raha ohatra satria
zay nge mampitovy an'lisy satria ny sénateur tamin'izany fotoana zany sénateur Rakoto Voarivo nge ka sénateur tsotra zay vao nandeha satria nisy taratasy nataon'ny Rakoto Manana Honoré dia niala tao anatin'ilay izy leksary miainga zany dia hoe esorina eo amin'ny toerana io izy fa mety tsy atokisana vera izy ny tanan'ny intérim amin'ny fotoana zay elany ny filoha zay zany ka anankiray ao anatin'ilay izy analyse ny tsika mantsy zay mampatonga antsika miresaka androany ao anatin'ilay misy zay probabilité zay fijeriko azy matoa zareo tain'olo président ny Sénat raha hoe en tout cas tsy parazara zany nangalana n'le ministre nametrahana nangalana ny ministre ny justice dia nametrahana ny sénatrice ho lasa ministre ny justice satria libéré toerana iny ary amin'ny Sénat zay zany kisary anankiray anisan'ny zavatra anankiray ihany koa mandeha am'izao fotoana zao zany lay analyse io zany zao ohatra hoe ny avy zany zao mbola voatazona anankiroa ihany ny toerany raha niala ny ministre ny transport Ranjato Elina dia ambara toa ohatry ny hoe avity sénatrice resantsika teo ty mbola voatazona ihany anankiroa fantatritsika ny enjeu eo amin'ny ray aman-dreny Norobe Ralala Ratsirahonana ho avy ny fifidianana ny faharoa ihany koa ny nanalana ministre ny TP Andriamatoa Jerry zany mety ho karazana fusible ihany ve izy amin'ireo karazana tsy fahatombanana sy fahombiazana ny fanjakana indrindra raha miresaka lalana fotsiny tsika tamin'ny nametrahana anazy teo tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay reny ihany koa ny ministre Gisèle Ranampy zany fantatritsika fa hoe mety azo iverina hamafa ihany koa ve ilay endrika hoe fiandanin'ny CENI ary tsy azo adino ihany koa ny ministre Tinoka Reborito zay anisan'ny niaraka tamin'ny filoha hatrany amin'ny 5 sy 2 arivo nafanafota tany amin'ny 73 député nametraka an'izao fanjakana zao mba tsy ilazantsika hoe voailika ihany koa ahoana ny enjeu amin'ny resaka Grand Sud ihany koa amin'izao fotoana zao zany kisarisary rehetrarehetra le izy angamba tsy haiko loatra hoe inona natonga andreo oloreo nitsoahana fa ny zava-misy fotsiny hoe rehefa milalao katsikatsi politika ny eto Madagasikara dia zaraina telo zany le Madagasikara hoe amin'ny katsikajy politika zany misy zany zareo atao hoe triangle du Nord zareo faritany Majanga Tomasina sy Antsiranana iny zany antsoina hoe triangle du Nord dia misy ny étoile du Sud zareo atao faritany Fianaratsoa sy Tuliara dia misy moa zany ny aty ampovoantany hoe ohatran'izay zany kisarisary amin'ny ankapobeny ao anatin'izay kisarisary zay hoe ary zareo étoile du Sud zany mieritreritra hoe mbola tsisy filoham-pirenena mihitsiny lany avy any amin'ny faritra iny fa na avy any amin'ny triangle du Nord na avy aty ampovoantany ny filoham-pirenena samihafa dia mieritreritra koa zany ny any amin'ny étoile du Sud hoe efa tokony mba anjaranay amin'izay kosa zany zao mba mitondra ny tany sy ny fanjakana io angamba ny tokony tsy hipetraka izay olana rehetra zay raha nisy ny fitsinjaram-pahefana tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefanany no mahatonga an'le olana ohatra fotsiny zao rehefa niresaka aminao zao hoe le unicité de caisse zay moa filazanzala azy manampaizanao amin'ny trésor ny problème amin'le unicité de caisse ny vola na avy any amin'ny faritra samihafa ary dia alefa zany makaty amin'ny trésor dia aty zany rehefa mitsinjara araka izay tokony ho izy araka ny hoe ny ataontsika hoe ny karazana cote-part tsirairay le olana misy zany ao anatina firenena misy décentralisation tena izy tokony tsy misy zany unicité de caisse zany fa isaky mifaritra tokony samy manana ny caissiny dia ny fanjakana foibe manana ny caissiny zany rehetrarehetra zany eny no mahatonga le hoe le décentralisation ny lafiny technique ny décentralisation fa zany rehetrarehetra zany tsy maintsy hovaina rehefa anao zany tsika décentralisation tena izy hoe fitsinjaram-pahefana tena izy
mahatonga le olana rehetra resahanao taony tsy fisila décentralisation hoe zany rehetrarehetra zany ilaina zany imagination fa ny problématika atsika ny manaraka ny pratique administrative frantsay zay système centralisé ny frantsay ny système centralisé système jacobin ozy ny fitenenana azy fa any amin'ny firenena toy ny Allemagne sy ny Suisse sy ny karazany tsy misy an'izany unité de caisse resahanao zany hoe ampiakarana aty aloha zay vao hoe miparitaka tsoatran'izay fipetraka lasa déconcentration lasa concentration zay concentration fa mila décentralisation zany le tsika de ny zavatra hitako fotsiny ny fitondrana ankehitriny centralisation de pouvoir ny ataony mahavarina fotsiny anie ny tompona andraikitra atao amin'ny décentralisation rehefa lasa mpanohatra de lasa miaro ny décentralisation nefa tompona andraikitra izy mifametrahana ny décentralisation teto amin'ny tany sy mifanjakana fa tsisy ninona mipetraka zany anie le olana eto amin'le firenetsika hoe misy an'izay double discours zay en fonction ny toerana misy azy rehefa mifitondrana ry zareo manao centralisation de pouvoir rehefa miresaka tsika centralisation de pouvoir eo koa zany tiako hazava tsara aleo hazava fa resaka occupation territoriale ny resahantsika ny olona rehetra mipetraka teo Tananarivo anie Tananariviany anaran'izany ohatrany hoe ny olona rehetra mipetraka any Paris parisien ohatra fa ny olona mipetraka teo Tananarivo Tananarivien reo olona reo na vieza feviny ka amenao toerana reo olona reo dia anisan'ny miaro ny centralisation de pouvoir anisan'ny olana anie hoe ao anatin'le izy ay tsara mampiasa ny foko rehefa mitady seza ohatra zao nisy zao ny CFM tamin'ny fotoan'androny ny mpikambana atao amin'ny CFM anie nisy olona tokoa avy any amin'ny faritra fa le olona avy any amin'ny faritra atao amin'ny CFM nandrafitra ny CFM olona mipetraka anakabeazany eto Tananarivo renivohitra zany hoe Tananarivien fa tsy hoe olona avy any amin'ny faritra zay viny rehefa miresaka anie tsika décentralisation aza fangary tompoko ny décentralisation amin'ny hoe ethnicité na hoe foko ny décentralisation ny olona miaino anatin'le territoire anankiray no voakasika ohatra zao hoe rehefa za ohatra hoe mipetraka any Mahajanga de any Mahajanga zany ny concerné amora an'le exemple resahako angamba ho azavaiko azy amora nazavako azy de tsotra za zao avy any Farafangana fa zahako mipetraka eto Tananarivo de rehefa mipetraka eto Tananarivo iny antedaviko andeha tsara ny lalana eto Tananarivo andeha tsara ny sekoly eto andeha tsara ny hôpitaly eto etc de any Farafangana zany resaka didiny ataoko any hoe mifanaovana didiny ataoko rehefa resaka Farafangana fa ny olona mipetraka any Farafangana na be tsy misaraka izy na merina izy na sakalava izy de ny azy ny problemany ampandeha tsara n'le zavadretra koa Farafangana rehefa miresaka décentralisation zany le olona résident permanent anatina territoire ny resahana na iza ny atsika manko hoentina le izy am'resaka fokona indray hoe ry zalahy mipetraka eto Tananarivo de ny quota-ny région any ariny de daviny alaina mazava tsara mihitsy diso tanteraka zany lalao zany ary zay na tsy mampandeha le décentralisation satria rehefa manana toerany reo olona reo centralisateur zany hoe tsy manao ny décentralisation ny olana zany hoe le décentralisation c'est avant tout technique rehefa miresaka tsika décentralisation ny collectivité territoriale anatin'ny décentralisation io tsy maintsy olom-boafidy na ny organe délibérant na ny organe exécutif satria misy an'izay foana zany le izy rehefa miresaka zao tsika hoe gouverneur am'izao fotoana zay moa ny fiantsoana chef de région
na dia tsaraka ny constitution fa lazainy HCC tamin'izany fotoana zany hoe mety io. Le HCC koa ne mampanaonao foana e. Mahatonga ny tany sy fanjakana tsy manara-dalàna ny HCC manaonao foana. Hoe rehefa miresaka zany tsika ny gouverneur tsy misy décentralisation ne rehefa gouverneur nomenao e. Satria tsisy organe délibérant io e. Fa organe exécutif ihany e. Fa ny principe ny décentralisation voalohany a dia manana ny autonomie juridicany. Principe faharoa dia misy organe délibérant sy organe exécutif. Principe fahatelo a manana izy ny autonomie ny budgetany. Fanontaniana mipetraka zany rehetrarehetra zany hoe vao azy ankehitriny valiteny koa tsia. Zany rehetrarehetra zany mila fanovana hatramin'ny fitantanana ny hetra, fitantanana zavatra maro. Araka le niteneniko hoe zany unicité de caisse ataon'ny trésor zany tsy azo ekeny zany ao anatina décentralisation. Ka le izy ao anatin'izay lalao zay no tokony hazava zany ny fipetraky ny raharam-pirenena ankehitriny. Zavatra hitako aloha ny fitondrana ankehitriny décentralisation de pouvoir nataony. Raisiko zao hoe inona ny pouvoir amin'ny faritra ohatra manondrana letchi. Makay zany recette ny letchi. Raha raisitsika fotsy zany letchi. Aza adino fa ny letchi iny eken'ny any ivelany dia ny letchi ny any Europa zany resantsika. Ny letchi amin'le volana décembre. Amin'ny volana décembre iny ny any amin'ny faritra efa mamokatra ny letchi fa ny aty ampovoantany volana février vao tena mamokatra ny letchi. Ny tiako donc amin'ny fotoana iny tsy raisin'ny européenne intsony fa efa mifanitsaka amin'ny production. Fa raha raisitsika zao ny Europa letchi ohatrany hoe fruit de saison rehefa volana décembre any Europa. Ny tiako resahana zany hoe letchi avy any amin'ny faritra misy azy any Atsinanana sy any Atsimo Atsinanana. Fa raha jerevantsika ny hetra ampidiriny letchi amin'ireny faritra ireny ataoko angamba fa manakaikikaiky ny zéro satria centralisé daholo le hetra satria siège le orinasa aty. Zany rehetrarehetra zany eny mila amboariny mahatonga le frustration an'ny olona any amin'ny faritra. Dia zay mahatonga le hoe mifandrombaka daholo ho azo an'le fahefana ty amin'ny pouvoir central. Fa rehefa mipetraka ny décentralisation tena izy tsisy intérêt an'izy antsony ne anenjika ty amin'ny pouvoir central fa aleny zareo hitazona ary amin'ny collectivité territoriale ary zay anana amin'ny fahefana tena izy. Ono siritra Zafimahova mieno an'izany fanazavanao zany na ny resaka unicité de caisse ozy ianao amin'ny décentralisation du pouvoir eo ihany koa ty le resaka finance publique ity karazana olana daholo zany akoatran'ny olana ara-tsosialy izay hitatsika mahazatra ihany koa zay tena iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ka ny fantaniko zany dia hoe tena mahandro olana marobe noresahanao rehetrarehetra ireo ve sy olana marobe misy ankehitriny io ve ity fanovana gouvernemanta sy ity endriny amin'izao zay napetraka omaly ny asa manomboka androany ity samy mety ho karazana stratégie mety hoe fampitonona ara-politika fotsiny na sahala amin'izany. Fitoniana ara-politika io fa tsy hamany olana. Tsy hamany olana io satria poste pour poste ny ministre novaina. Raha tsy diso fa tsy efatra amin'ny telopolo so roa amin'ny telopolo nisan'le ministre. Poste pour poste zany le novaina. Raha ny tena marina anie amin'izao tsy fisian'ny vola eto amin'ny fanjakana malagasy zao tokony nahenany amin'ny roapolo any nisan'ny ministre any any fa tsy hoe poste pour poste. Mbola budgetivore koa satria budgetivore io aza adino anie le ministère valo eo ny raha sy diso ministre vaovao fito ministère fito novaina dia ny ray zany amin'ny fenona banka. Le banka zany affaires étrangères amin'ny fenona. Dia tao amin'ny valo zany zao ministre vaovao. Ireo ministre vaovao ireo ne mbola tsy maintsy hanendry staff zany rehetrarehetra zany mbola andalitsika any amin'ny roa volana any.
ny opérationnalité ndreo ministre reo zany mbola amreo ny misy ministre vaovao mbola vao ianatrasa mihitsiny hoe ny ao anatin'izay lalao zay ngambo zany no olana lehibe fa za miteny hoe tsy mamaha olana io raha hoe mifantrany Madagasikara aloha tsy vavahana io enatra idirantsika ihany aloha ny lafiny politika ny fifidianana dia vao miveryntsika ao amin'izay lafiny raha tokaren'izay androantsika raha miresaka ilay fifidianana dia mbola sahirana ny saina ary indraindray mitady tsy ino hoe tena isy fe le fifidianana ny olana ny arabola tompoko irantsika mahita ny LFI farany teo 43 milliards d'ariary ny ao anatiny laza ny prime ministre tamin'ny isy vahinta fandarana fa hitady vola ary tsy maintsy tanterana na dia ny fifidianana filoham-pirenena fotsiny aza raha mijerytsika le taratasy hoa ino manko atoko référence foana mampitalo hatreto satria tsy fantatra mazava ohatrina tena vola ilaina fa hatrany amina 333 millions de dollars ny vola nangatahany ny filohan'ny CENI tany amin'ireo PTF atsika zay mivoaka tetỳ amin'ny tambajotra serasera tamin'ny alalan'ireo gazety vahiny no nahitantsika an'izay loharanom-bavao zay amin'ny ankapobeny raha zao fisotran'izao na rosiany aloha ny resaka refonte ambaran'ny fanjakana sy ny CENI nivoaka ihany koa ny datiny amin'ny 9 novembre sy ny 20 décembre ary raha jerena zany dia miroso makany amin'ny anovana fifidianana raha nyendrika ivelany ny fanjakana na dia eo azy levola ho anao manokana manahoana ny fahitanao vity ny fanovana gouvernemanta iroso hoany ve tsika sa mety misy zavatra mbola ahina tsy afahantsika miroso makany tompoko amin'izay fifidianana izay ny ahina aloha BDB no tsy ahina ny zavatra misy anie dia raha raisitsika fotsiny zao ny fanaovana n'le recensement électoral na koa hoe ny resaka état civil zay ataon'ny prodigé matoany banque mondiale tsy name avis de non objection tamin'ny coordinatrice teo aloha zay voatery novaina zany ao amin'ny prodigé zay manao ny resaka état civil dia ao raha ny prodigé 152 millions de dollars raha sy diso amin'ny financement prodigé hoe anaovana n'le état civil zay zany anisany ataontsika hoe andraikitra lehibe ao anatin'ny prodigé ny rehefa atao ny projection raha raisitsika zany ny RGPH na hoe ny recensement ny population tamin'ny 24 dia raha raisitsika à partir zay projection zay anaovantsika projection koa hoe firy zany ny olona ataontsika hoe tokony hoanana état civil nefa tsy manana état civil nefa feny 20 taona rehefa tonga zany ny ataontsika hoe ny volana mai telo amin'ny roapolo dia eo amin'ny 4 millions et demi eo ny olona zany tokony hoanana état civil nefa tsy manana état civil 4 millions 500 4 millions 500 raha tsy diso namoaka chiffre ny zareo amin'ny CENI hoe 14 millions 500 eo izy ny tratrariny fa mbola latsaky ny olona mifidy tamin'ny 24 ny olona voasoratra aloha hatramin'izao raha hoe feo mandeha zany zany tsaretra zany midika hoe misy zavatra tsy miady eo misy zavatra tsy miady eo ary le izy ny atahorana zany anatin'le fipetraky ny raharaha dia zao tsara fantatsika le olona 4 millions et demi reo ivelany ny tena ny akamaroan'ireo olona reo ivela ny faritra Analamanga Itasy ary Vakinankaratra any amin'ny faritra roapolo ambony zany ny tena misy an'ireo olona reo azadino fa ny filoham-pirenena lany avec moins de 2 600 000 voix zay na lany filoham-pirenena farany teo 4 millions et demi zany ngezabe zany zay io zany ny olona tsy manana état civil aloha ny resahako hiditsy amin'izay amin'le recensement électoral le 14 millions resahan'ny CENI ny olana lehibe dia zao voalohany na ny état civil
na ny recensement électoral tsy interconnecté azavaiko le izy tsy misy connexion informatique ny fanaovana ny état civil eto Madagasikara zany mahatonga anao hoe rehefa ianao zao hoaka état civil tsy maintsy makany am'le lieu de naissance ianao na makany amin'ny tribonaly zay mifandehan'le raharazany ny recensement koa tsy interconnecté mbola disquette clé zany mitsangatsangana zao ny resahana namana sinoa tompona andraikitra sinoa 1 milliard 400 millions izy nisan'ny sinoa tsy misy doublon nareo izy vitsy no ny tanàna ny Shanghai tsy misy 30 tapitrisy nareo 30 millions zany nefa misy doublon misy triplon misy quadriplon satria tsy misy interconnexion ny système informatique migérer ny état civil sy migérer ny liste électorale eto Madagasikara ka ahoana moa ny agagatsika hoe nanana ataoko nefa tokony efa route tany amin'ny 2021 zany de tokony efa nanomana ny fifidianana 2023 iny mpitondra fa tsy androany akory vao mody mikropadropaka eo hoe karakara fifidianana zay efa omaniny zareo ny alabato arak'izay resahako zay hoe tsy misy interconnexion miresaka état civil tsy misy interconnexion resaka recensement électoral fa maninona tsy misy olona samy teny an'izany io ny tsotra afaka miresaka ny atsika mifanjakana sinoa hoe anjao ary zay ameo satellite sady testena koa le satellite anaovana zany hoe tonga de hoe afahantsika zany manao ny interconnexion ny tanàna rehetra am'izao amin'ny toerana tsisy électricité reny afaka mécanisme na batterie no entina makany ny firenena africaine ny nanao recensement izy miaraka amina système na batterie sy ny karazany ary am'izao fotoana zao le technologie me mivoatra donc azo atao tsara zany ny recensement sécurisé avec interconnexion fa fananina atao tsisy ina interconnexion za aloha miteny amin'ny mpanao politika hoe raha androany ane mandeha fifidianana na manao amin'ny administrateur civil nanao démonstration mihitsiny hoe zay oa zavaka isoratra anarana any Moramanga district ray iny de rehefa aveo isoratra anarana atya Mantasoa district ray iny rehefa aveo isoratra anarana atya Mboumalaza de isoratra anarana atya Antananarivo tsy interconnecté ne io impossible ne ny afatarana hoe ahoana fipetraka io rehefa aveo ary amin'ny CNI zay vao hoe kratrena zany le izy zany hoe any zany zala vao manao le base zany de miessayer hoe manao bricolage bola système bricolage efa 5 taona lasa iny nataotsika ka sao de any am'le fitaovana ny olana sy le hoe tsika lavitra andrina any ambanivohitra sy ny salam zany tsy efa resaka numérique mantsy zany resany serge ka le izy volonté efa politique manana an'izay ve tsika na ny vola sy ny salam manana an'izany tsika io ne ny firenena exemple ameko anao ne 142 millions de dollars ny prodigie misy firenena ny eo ameko ne le solution firenena sinoa ny afaka resana vonina izy apindrany am'izay hitatsika hoe ahoana mifampiasana azy tonga de praticable eto amitsika zany zavatra pratique zany resahako zany azo ampiarina avy hatrany afaka tonga de azo ampiarina avy hatrany raha tsika nahita reny zao ny africain intelligent ma raha tsy diso namoaka vaovaony amin'ny hoe ohatra tsy naomby ny fifampiresana teo amin'ny fanjakana le sy ny mpiaramombina antoka zany am'ty le resaka fifidianana ity ka sody zay le resaka tsy fifankazahoana ve ny lazantsika anazy eo amin'ny mpitondra sy ny mpanoana arabola hitatsika reny dia karazana tatitra navoakan'ny Union Européenne tamin'ny fifidianana 24 nisy an'ireny teboka 13 sa 17 tsy narany reny tiako tenena sao de tany le olana ka tsy nahafahan'ny fanjakana nanana vola
tena nanomana anazy ohatrany misy ihany tetikasa karapanondro efa nataondrareo fa tsy fantatra hoe tsy naomby ve zany sa ahoana ka so de zay le moyen zay ny olona atsika mantsy fa tsy tena volontaire manao karapanondro tsika wa fa tsy interconnecté donc tsy afaka vérifier afaka mamorona karapanondro be debe zany ny olona lakiray ka so de les moyens no olona fa tsy volonté les moyens ne io vola zany le resaka eto misy le vola misy parce que eto foana tsika mbola tsisy hatrano zao mantsy raha ny état civil aloha de vola misy efa ahoana 142 millions de dollars hoe le basket fond ene momba ny fifidianany tsika ne tsy atokisan'ny olona zay ny tena marina de efa mandeha koa ny feo any hoe tady misy afindrafindrao hoe asaina manao avance ny opérateur économique par rapport amin'ny etra de iny rehefa aveo nanaovana fifidianana misy an'izay zany ny feo mandeha de satria ny etao efa fahita zareo milaza fa mety ahita vola zay vola ho azy eo zany mila transparence totale satria raha vao manao avance na etra dangereux zay ho an'ny Madagasikara amin'ny fidiram-bola atsika inona mahatonga an'izay dangereux satria raha za zao ataontsika hoe opérateur angeza be raha hoe tokony ataontsika hoe base 100 zany le etrako de za hiteny hoe satria za manao avance de ataoko 50 zany ny ameko fa satria za efa nanao avance zany de mikipo masinareo zany amin'ny ambony rehefa aveo tsy zay ny fandehan'le izy raha vao hoe manao avance à partir amin'ny etra ka le izy ny tiako azava amitsika zany hoe ny mila lamina le fifidianana io mila hoetiny io amin'ny zavatra tena tony de ny atsotra satria ny fanjakana efa quasiment en cessation de paiement efa quasiment en cessation de paiement fa tsy déclaré ny FMI io ankehitriny fa fantatry ny mpitondra fanjakana ane zany amin'izao fotoana zao ny ministère rehetra ny na enina ny dépense par rapport amin'ny exécution budgétaire zao le izy zany sur le plan théorique zany hoe misy rehefa mivoaka manko loi de finance de rehefa hoe misy ny antsoina hoe exécution budgétaire fa reny rehetrarehetra reny sorabola sorabola zay tsy midikininina fa le izy zany tsika zany efa en quasi cessation de paiement tsy officiel le izy tsininy de ao anatin'izay fipetran'izay ny fahendrena miresaka amin'ny aratabatra boribory ny daholo be io ne tsy voatery resaka sezy aleo azava le izy fa firenena era-manana ny Madagasikara jerevinareo tsara ny any andafy ny any ivelany rehefa misy décision lehibe ho raisin'ny mpitondra fanjakana na ny États-Unis io na ny France io na ny amin'ny tany lehibe rehetrarehetra io na ny Allemagne io na izy io ny tany afrikanina zao ohatra ny Côte d'Ivoire zao efa nanao an'izany sy Sénégal hoe tokony misy zany fifanakaloza-kevitra fa ny fifanakaloza-kevitra eto amintsika anie tsy haiko raha fantatry ny filoham-pirenena fa fifanakaloza-kevitra eto amintsika zany rehefa hoe miantso amin'ny patronat ny filoham-pirenena de tsara fantatra fa atsona manokana aloha olona vitsivitsy ao anatin'le patronat hoe enao sy enao ihany ny mahazo miteny rehefa aveo fa ny ambony tsy mahazo miteny tena marina zany antanio ny patronat antanio ny olona rehetra manao ka tsy haiko ny filoham-pirenena raha au courant zay fa mibiaise an'le débat filoham-pirenena miantso fa rehefa aveo le mpiara-miasa aminy le fitana an'le olona le vitsivitsika le mpiara-miasa le anatin'ny lapa le mpitandapa zany zareo mpitandapa zany rehefa aveo mifitina hoe ianona sy anina ihany miteny ka zany ny tsy afatarana marina momba ny resaka ara économique eto amin'ny firenena sy hoe ahoana ny tena fomba hitantanana an'le firenena fa ny malagasy aloha zao lasa tompony mangatakatany raha eto amin'ny firenetsika hoe ny malagasy zany hoe lasa ny vahiny no nitrandraka le izy any raha raisitsika zao ny opérateur karana ny opérateur karana nationalité frantsay koa de ny investissement amin'zareo amin'ny nationalité vahiny azy
dia rehefa nationalité vahiny izy zany mahazo manao rapatriement de devise sy ny karazany izy a mahazo manao rapatriement izy rehefa manao bénéfice sy karazany zany afaka rapatrieny zany ny volany fa ny opérateur gasy anie sovaly mianty bile leto ary le ville resahana nefa somaro avoavo ihany ny tamboho tsy mitovy zany a raha tianareo tsy même sur un même pied d'égalité zany a ny opérateur gasy ny opérateur vahiny le karana tsinona ampidiriko am'le vahiny satria malagasy izy rehefa resaka tany fa vahiny izy a rehefa resaka investissement resaka orinasa dia rehefa vahiny izy am'resaka orinasa dia mijoiry izy zany ny avantage rehetra am'mahvahiny azy fa ny olana lehibe eto amintsika dia zao misy obligation samihafa entre autres fiscale sy ny karazany ny orinasa vahiny exemple te fa ny orinasa gasy tratra farany satria misy avantage be dehibe ho nanana le investisseur direct étranger par rapport am'le investisseurs direct nationaux dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany mila alamina mba tsy isina concurrence déloyale kosa entre ny opérateur gasy sy ny opérateur vahiny zany ane mila alamina daholo mazava tsara mihitsiny rasirako kely satria eo am'le fifidianana ihany ko aloha raha roto kely any satria sady afangarotsika ihany ny tokarena manao ahoana ny mety ho fahitanao kisarisary zay mety isy hoe to Madagasikara ao anatin'ilay azakazaky ny fifidianana mihitsiny le resaka rapport de force ho antaniko zany lay candidat mihitsy mety mbola itovy amin'ny 24 any amin'ny 30 mahery ihany koa ve ny candidat raha izao tranga misy zao sa azy verany misina karazana coalition maro samihafa ny alliance par nature na contre nature maro samihafa raha io conjoncture io paysage politique iainantsika am'izao fotoana zao io sezazafy mahova hitatsika zao reny zao ny député Masokola Maniny laza fa raha tsy misy vehivavy rotsaka dia rotsaka amin'ny tenany ny mpandrarà Andro Robel reny maromaro ihany koa zany ankoatra ny filoha Marc Ravalomanana sy Andro Rajoelina nisan'ny efa resahan'ny olona ihany koa ny solomambaoka Randrena Solony Ekosité ny zany rehetrarehetra zany manao ahoana no mety ho fahitanao zany ny amariko azy aloha angamba ataontsika hoe raisiko amina fomba hafa le izy matony ray aman-dreny mpiangonana rehefa nisy fiviriny ny FFKM tany Ambatondrazaka tamin'ny volanao voaingana teo tamin'ny faraparan'ny volana 2020 sy 2021 matoa ny ray aman-dreny mpiangonana zany tamin'ny faraparan'ny volana novambra tamin'ny heritaona nanao fivirina tany Ambatondrazaka dia io zany fivirina fa efatra amin'ny 70 nataon'ny 44e réunion zany nataon'ny FFKM nisy fanapakevitra lehibe tany tapaky ny ray aman-dreny mpiangonana hoisy ny fionambe fanomanana ny fionambe ho atao amin'ny volana amin'ny faran'ny volana mars 7 telopolo araiky amin'ny telopolo mars dia ny faritra 5 amin'ny telopolo FFKM ovirina eto Antananarivo d'accord dia rehefa avy eo hoisy fionambe ho atao amin'ny volana me eto Antananarivo any mikasika ny fiainam-pirenena dia rehefa avy eo miverina indray le olona mpizaika rehetra zany rehefa avy eo makany amin'ny faritra tsiraray avy le faritra 5 amin'ny telopolo FFKM amin'ny volana août faran'ny volana août matoa zany ray aman-dreny mpiangonana aloha manao an'izany fivirina rehetra zany manana aya izy satria izy manana ratsa mangaika manerana Madagasikara ahafahany mihaino tsara ny feo hoe inona ny zavatra mitranga inona ny olana ara-sosialy zay lafiny misy resaka sécurité misy resaka économique misy resaka maro zany le olana dia no misy an'izay aya zay ny ray aman-dreny mpiangonana zany ikarakara ny fivirina io efa official efa mivoaka io tany amin'ny zakabe ny tany Ambatondrazaka tamin'ny volana novambra miresaka anao hoe ahoana ny rapport de force politique
mbola ozy ianao hoe mbola hitovy am'le 3 moa izy ny candidat farany teo so to 3 raha tsy diso nisan'ny candidat tamin'ny élection présidentielle tamin'ny 20 sy 20. Mety tsy fanalavitra an'izay neny ty resaky ty fa ny danger lehibe fotsiny efa niteneniko teo aloha izy hoe tsy fotikevitra ny tady anjaka fa ny toeram-piaviana ohatra ny andeha amina vote régional amin'ny premier tour raha zao configuration zao zany sy zao paysage politique zao no jerentsika ao anatin'izay lalao zay zany ny any fomba fijeriko azy de hoe mila lamina zany mila lamina le fiainam-pirenena mila lamina le fiainam-pirenena mba tsy sina korotana ny filoham-pirenena no ataontsika hoe manana ny initiative anjaran'ny filoham-pirenena everiko zany fa hoe amaly ny antso ataony ray aman-dreny mpiangonana rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny fotoana satria araka le niteneniko hoe fiainam-pirenena no diniana de everiko zany fa hoe amaly an'izay antso zay ny ray aman-dreny ny antsony ray aman-dreny mpiangonana ny tsirairay ary everiko zany fa mifahendrena de hoe fampiresaky tsika samy malagasy mila fampiresahana io satria zao tsy andro ny vahiny ndray ngamba tsika hitady vahaolana ho an'ny Madagasikara. Inona le tokony fampiresahana, iza le tokony resaka? Ny règle du jeu amin'ny resaka fifidianana, ny règle du jeu hitondrana an'le Madagasikara misy minimum eny tokony fanarahantsika amin'ny lafiny ara économique hoe ninona zany rehefa avy eo ataontsika hoe alternance démocratique tokony tsy olana tsony zany ny alternance rehefa misy ohatra hoe ataontsika hoe minimum ifanarahantsika amin'ny lafiny ara économique tsy anjarako akory reto miteny hoe zao za mety manana ny eritreritry fa tsy anjarako miteny hoe reto ny tokony ifanarahana fa le izy io tsy resaka sezy io fa resaka hoe misy consensus zany ilaina hoe mba hisina stabilité économique le firenena rehefa misy ny alternance politique ny olana manko miverina zéro foana le compteur de rehefa avy eo au bout de 3 ans 4 ans hoe ay tonety any kaikany nataony teo aloha de rehefa iverina amin'iny efa tapitra indray le mandat de zay ny anisan'le olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana anisan'ny manahirana koa ianao miresaka paysage politique mba teneno ary eny inona mahasamihafa ny programme politique ny resantsika ny programme politique ny TIM ny TGV ny HVM raha reo fotsiny zany no ataontsika hoe tononoko fa misy PDP izy hoe le programme politique eny tokony fantatrao alohan'ny fifidianana hoe inona ny programme politique an'ty antoko ty fa tsy hoe rehefa tonga ny fifidianana zay va mody mamoaka fascicule kely zay tsy raha inona akory satria na zareo tompony andraikitry le antoko ary tsy mafy akory le ao anatin'ny fascicule azonao le izy de ny ahy zany tiako resahana hoe tsy tokony resaka olona tsony nijerena fa tokony resaka programme fa mbola lavitry ny raha zay ny atsika eto Madagasikara satria ny atsika amin'ny programme eny mba teneno ary inona mahasamihafa amin'ny programme le antoko telo ny tononoko teo akoatran'le pitarika resaka lasa pratikana fan club zany ny pratique politique eto Madagasikara lasa fan club an'le mpitondra fa ny programme anasa tsy mazava de zay le olana am'le pratique politique zany eto amintsika ka rehefa miresaka amiko ianao hoe rapport de force paysage politique tokony le programme tokony le idéologie eny le programme anasa ny tokony ampisaraka fa reto amintsika le pitarika mampisaraka hoe za miaraka amin'ny anina manoana ny anina fa tsy le programme an'le olona ny problème fa le olombelona mihitsy zany ny toanana na tsy tiana zay le olana zany amin'ny fanaovana politique eto Madagasikara so de lay satria tsika raha miresaka an'izany politique zany fantatrao tsara ny
ataontsika hoe fanabiazana politika, ny etika sy ny déontologie tamin'izao fotoana izany, ary misy mihitsy ny aza ny MFM, ny AKFM, BDB zany reo antoko politika azoko teo aloha tena hoe mianatra ianarana mihitsy isaky ny larobia ariva sotra zany zay le hoe fianarana zay, so dia zay intsony tsisy tsika koa tsy tena mahita an'izay tena atao hoe politicien sahala ry Dadamonja, ry Saran'Andriamanjato maro samihafa reny zany tsy ho resahako daholo ngambany taty aoriana moa nisan'ry Izola Rafomaleo sy ry Germain Rakotondrainy sy ny maro samihafa reny ka raha ohatra ka mijery an'izay tsika so dia ilay le pratika politika eto mihitsy tsy misy fampianarana fanabiazana, so dia zay no mahatonga an'io ohatrany hoe ny mpandraraha afaka manao politika ny mpira sy ny sahala amin'izany. Raha misy vahaolana tokony hiverena an'izay valeur politika zay dia inona ary no tokony atao? Anisany rehefa miresaka manko ianao hoe inona moa anisan'le olana mpamatsy vola, anisan'le olana zareo nangataka ohatra hoe hovaina ny mpikambana amin'ny HCC, hovaina mpikambana amin'ny CNI, hoe mba ho hisy consensus zany ny olona am'ireo. D'accord? Dia toisiko kely le izy hoe tokony hisy consensus koa hatrany amin'ny ministre ny justice sy ministre ny intérieur, satria ireo mikirakira fifidianana daholo, ny justice sy ny intérieur. Akoatra ny HCC zany sy ny CNI zay mikirakira amin'ny vatana. Zay aloha zany ny point voalohany zany. Miresaka ianao hoe tany aloha nanana foto-kevitra, marina tokoa zany, nitaiza tao anaty foto-kevitra zany tany aloha, indrindra zany ro antoko tamin'ny première république sy apahany kely tamin'ny deuxième république. Azadiny fa tamin'ny deuxième république ny antoko d'obédience socialiste ihany nazo ny teny teto, tao anatin'le hoe Front National pour la défense de la révolution, na hoe mandatezam-pirenena. Dia tamin'izay fotoan'izay nisy tokoa foto-kevitra mba nijorojoroana izy ireny. Ankehitriny lasa club de fan hoa le izy, lasa fan club zany ny antoko anankiray, manoana olona ohatrany mpira mihitsiny zany, ohatrany mpira malaza anankiray zany nanoanana an'le lehibe an'antoko zany amin'izao fotoan'izao fa tsy resaka foto-kevitra mihitsiny. Mba anontany kely anie hoe ahoana moa zany ny foto-kevitra ny tsirairay amin'ny lafiny ara idéologique, amin'ny lafiny décentralisation, amin'ny lafiny zao, dia tsy miandro fifidianana ve zay vao anazava an'le ataontsika hoe anazava mpiaina sy ny vahoaka, tokony mandava-taona anie io zay ray zay. Anisan'ny olona lehibe koa averina matetika manko le hoe financement des partis, hoe mangataka transparence zany ny fiarahamonim-pirenena ohatra sy ny olona maromaro, indrindra ty amin'ny fiarahamonim-pirenena zany mangataka transparence. Fahalohany mangataka transparence, tsara zava amintsika anie ny firenena anie manao transparence électorale, misy financement public ny parti politique. Eto amintsika anie tsisy financement public amin'ny parti politique, fa soavaly miantipilina amin'ny parti politique, tsisy professionnalisation zany any pratique politique. Any ivelany anie arakaraky ny olom-boafidy, tsy rétroactif le izy raha mivoaka ny lalàna, so dia misy mieritreritra hoe ho rétroactif, fa arakaraky ny olom-boafidy manomboka ty ambany ka hatrany ambony ny azahoanao azafady, ny azahoanao ny financement amin'ny parti azonao. Tokony asiana zany aloha financement ny parti politique. Ny point anankiray koa le fanarahana an'le financement, sarotra be ny fanarahana financement indrindra amin'le grand parti ireo ny afaka rahanao dia hoe ny financement ny ataontsika hoe ny avion sy hélicoptère, iny mora rahana iny, fa za milazanao sarotra be manaraka ny financement manomboka ao amin'ny location na tomobile, satria nahoana ny tomobile atao location ny matetika tomobile privé, fa tsy hoe any amin'ny heritra na any amin'ny avisy mandeha manao location. Dia le resaka pièce ny pièce justificative sy ny sahala amin'izay zany manomboka olana anatin'le izy manomboka sarotra ny pièce justificative, satria tsy misy pièce justificative io azonao le izy
ny afaka éventuellement koa afaka évaluena ny resaka t-shirt satria afaka anaovana évaluation iny fa ny olana lehibe zany a dia avy any amin'izay hoe sarotra be manaraka an'le financement la partie to Madagasikara. Inary maraparana sady ny fandarantsika Andriamatoa Serge Safomahova zanatray nefa ity ampamaranana tsy maintsy resahako satria tsy afaka inona indrero isika eto Madagasikara ary zay matetika ny adinontsika ilay mety fahaizantsika ny atao hoe relation internationale ny capacité de négociation antsika amin'ireo bailleurs sy ny PTF maro samihafa ary raha miresaka tsika crise cyclique teto Madagasikara miverimberina tsy maintsy nisy foana ny intervention ny maimizy ny fanelanelana nataon'ireo vondrona iraisam-pirenena io zao anisan'ny vaovao malaza fa dia lasan'ny filohan'ny Komoro ny filohan'ny vondrona afrikana zany amin'izao fotoana zao asa manahoana aloha ny fandraisana ho an'izany raha misy lesona tokony ho tsahantsika malagasy dia inona fa ny tena tiako atongavana dia hoe inona no mety ho impact an'io aty Madagasikara satria anisan'ny nosy eto akaikitsika zany Komoro zany tsika moa nanana fandriana ampindram-bola an'izany firenena zany tamin'ny fotoanariny tafavoaka izy nahazo an'izany vondrona afrikana zany tokoa. Lasan'ny Komoro tokoa zao aloha ny filohan'ny Union africaine. Misy fiantraikany lehibe eo a Madagasikara. Raha sanatria zany ohatra hoe misy crise eto amintsika dia Komoro zany no anisany mpandamina. Lasa ny zandrikely ny Komoro zany no andamina satria izy ny filohan'ny Union africaine. Ny fanontaniana voalohany mipetraka hoe navita lobbyina tsara aloha zany Komoro matoa izy lasa filohan'ny Union africaine nefa izy ny tany anisany kely raha aty amin'ny faritra Océan Indien resahantsika amintsika nosy zany eto amin'ity faritra ity. Komoro zany est en position zany ataontsika hoe d'arbitrage à Madagasikara raha misy zany problème eto amintsika. Tamin'ny reny crise tamin'ny 7 reny ka hatraty amin'ny 13 tamin'ny reny crise reny zay moa tao anatin'ny fiarahamonim-pirenena tamin'izay fotoana zay mbola fiarahamonim-pirenena dia anisan'ny zavatra nitakinay hoe oka kosan'ny commission Océan Indien tsy hita ao anatin'ity resaka ity. Zay zany le izy tamin'izay fotoana zay dia zay natonga azy hoe navela foana zany ny SADC no lead ny sortie de crise. Fa inona ny antony natonga azy hoe ny commission Océan Indien ny Océan Indien veut dire ny frantsay zany no mipaiko. Aleha azavy zay zavatra zay. Matoa zany Komoro tonga amin'ny toerana io nisy lobbyina be tao dia mila fatarina zany hoe izy daholo ny firenena atao ambadika tao. Satria ny mpandinika rehetra na ny vahiny ary ireo chancelier misy eto reto na ny firenena ataontsika hoe ny analyste any ivelany samy mieritreritra hoe mety misy crise pré-électoral alohan'ny fifidianana zany na post-électoral aorianan'ny fifidianana eto Madagasikara farafatarana zany aorianan'ny fifidianana. Le vinavina io zany efa mazava ho an'ny rehetra d'accord tsika dia ny olana zany raha tianao ny olana lehibe ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia hoe ahoana ary no anaovantsika an'le izy aiza ho aiza ny lalao antsika gasy ao anatin'izay. Tsika manko tsy mijery lavitra indraindray fa rehefa amina poste stratégique zany zao Komoro raha vao misy sanatrehan'izany misy crise politique eto Madagasikara nefa izy afaka ho laloviny firenena-dehibe. Any zany zao fipetraky ny le olana ho atsika ka mila fa atsika aloha zany zao raha miresaka dia tombony ho atsika sa loha zany tata ho atsika ny lohan'ny fondrona afrikana ny filohan'ny Komoro. Mety tombony izy androany. Mety tombony izy androany satria zareo koa mitaky famerenana amin'ny Mayotte. Dia mety manampy atsika zany izy amin'ny famerenana ny Îles Éparses. Mety tombony izy amin'izay lafin'izay. Fa kosa raha misy crise politique eto mety lasa anahirana atsika izy
satria izy marefo. Azadiny fa Comore nahitana pétrole amokatra pétrole Comore atsy ho atsy. Efa mandeha ny exploitation pétrole non mbola tsy mandeha l'exploitation fa efa mamoroso ho any amin'ny exploitation le izy pétrole conventionnel. Zany hoe à Comore zany rehefa kelikely io mety ho puissance pétrolière. Ny tiako ho azotsika zany anatin'le izy de hoe mety misy avantage zany mety misy inconvénient président l'Union africaine ny Comore. Ny avantage averiko tsara, ny avantage izy manko mitaky foana famerenana ny Mayotte any amin'ny Grande Comore. De ny avantage tsika amin'izay zany ny fametanana zany tsika amin'ny resaka îles éparses. Ny inconvénient mety ho teren'ny firenena lehibe izy anatin'ny négociation raha misy crise eto Madagasikara. De izay misy danger. Eny ary tapitra ny fotoanantsika ny matoa sedra mahova isaorako manokana ianao nanaky ny fanasana tamin'ity alina ity na zanatra anay zany fa raha misy afatra tompoko na mety ho famitinana misy zavatra tiana ho ampitaina tito fandarana kanefa tsy nontaniko fotoana zao tompoko. Le izy angamba ny afotsiny hoe le février ho ataony ray aman-dreny ny FFKM. Everiko zany fa zava-dehibe io février io satria mikasika amin'ny fiainam-pirenena averiko tsara le calendrier farany volana mars volana mai de farany volana aogosta. Intelo mietaona manko zany le izy satria misy faritany FFKM 5 de national de faritany. Everiko zany fa hoe matony ray aman-dreny amory de satria everiny zany fa hoe tatao loza eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny zava-dehibe andrasana ho avy eo daholy ny mpisehatra politika rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena hoe miaraka ikondoa zany mikasika ny hoavy Madagasikara. Ny zavatra fotsiny angambo zany tokony elana hoe anao an'le grand totsika hoe le ohatrany tamin'ny saika be pirenena tamin'ny roa amby fitopolo na hoe ny forum national tamin'ny roa amby sivifolo sivanjato sy arivo tsy ohatran'izay angamba le esprit tokony hitondrana azy. Reny zany angalana lesona avokoa fa tokony fanarahantsika fomba hitondrana ny tany sy ny fanjakana satria raha raisitsika fotsiny zao tsika zao lasa tompo mangatakatiny eto amin'ny firenetsika. Secteur bancaire zao any ampelatana amin'ny vahiny. Taloha tany ampelatana amin'ny frantsay, zao any ampelatana amin'ny marokanina sy ny karana. Zay le izy amin'izao fotoana. Taloha zany tany ampelatana amin'ny frantsay. Misy impact daholo io rehetrarehetra io. Itsika zany tompo mangatakatiny eto amin'ity firenena ity satria ny mpitondra aleny manohana vahiny zay mora fehezina no zay anohana mpandraraha malagasy zay afaka ivelatra. Tsika samy malagasy koa faly mifanenjika fa tsika ory avamanana mety misy avatsika tokoa manao tsy mety fa alohantsika jery an'le avatsika manao tsy mety aleo aloha tsika hitsinjoka ely ny vahiny manao tsy mety zay tsika va manao ny réglement atsika eto ohatran'izay zany ny amin'ny fomba fijeriko fa le fipetraky le izy aloha azava koa hoe Madagasikara mila investisseur direct étranger de ny olana lehibe raha raisitsika zao le tompona andraikitsy ny IOM misy coordonnateur vazaha zay manko hoe Gérard Perso izy zany coordonnateur ny IOM. Normalement zany tokony ataony apiditra investisseur direct étranger vaovao eto Madagasikara fihinana zavatra ataony izy ndray manao négociation rehefa ohatra misy changement de contrat raisitsika zao Ambatovy na QMM de izy ao anatin'ny négociation tsy normal zany teknisianina malagasy mazaka an'io ary rehefa iveriny mpitondra fa tsy zakany teknisianina malagasy ito toerana misy teknisianina malagasy any ivelany miasa amina sehatra ambony afaka mifametanana afaka mitantsorika ny azy zany tiako resahana hoe le vahiny anie tsy hanampy anao zany le vahiny ny intérêt ny rovany ary izy azadino il est payé sur base commission par rapport au contrat soi-disant négocié.
ka rehefa tsy tondra izy investisseur direct étranger vaovao eto amitsika tsy hitako zay ilaina n'le vahiny na gérard perso zany a na banque rothschild zany zay efa tapitra moa ny contrany tiako azotsika zany ny ady tsotra hoe tsika samy malagasy ny tokony fametanana tsika amin'ny malagasy a tokony fampitantsoroka zany hoe misy ireo malagasy any ivelany eny afaka mitantsoroka amin'ny atsika teatoerany vice versa atsika ty koa afaka mitantsoroka zareo raha manana projet zareo zay lié Madagascar tiako resahana zany hoe mila changement de paradigme am'izay tsika amin'ny lafinaire économique tsika za mitomany fotsiny hoe tongavinareo investisseur direct étranger fa tsika koa ny afaka manafika ny sehatra ny ivelany fa mila toana amin'ny fanjakana malagasy hoe mila mifametanana amin'ny fanjakana malagasy am'izay fotoana zay ny mpandraraha malagasy zay fotsiny angambany any teniko farany hoe fa raha ny fanjakana ankehitriny aloha varina amina bizina tsy mazava amiko ny ataony satria tsy manampy ny mpandraraha malagasy izy fa au contraire ny hitako ohatra ny tao vao maika aletika amin'ny mpandraraha malagasy ankehitriny na misehatra kely io na misehatra lehibehibe misaotra ampieno dia misaotra anao nanasa misaotra ny teknisianna naharitra amin'izao alina zao mankasiraka indrindra ndray matoa zafimahova sertra ny amin'ny fanikianao ny fanasana ary tsy neto amin'ny fandarana ihany fatrany amin'ny fampalalam-bavao ao anatin'izay fiaramiasa zay ary maniry ny sosony tsara manao sy ny ankonanao ihany koa engeny mba hisihiny ihany koa ny fandarantsika ny tamitsika dia mba ho an'ity tandrazana malala iombonantsika itika dia mankasitraka anao indrindra tompoka mankasitraka isoanantsika rehetra tany atokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao alina izao mbola mampahiry hatrany leo malagasy namatsika izay lalovany rivotosa ao amin'izao alina izao mirasosoa ho antsika rehetra tonga vasoa ihany koa ianao any atokantrano matosetra zafimahova antsika rehetra ny atokantrano ihany koa miraha toromaso mamy rafitafarito klasy tovavy veloma topoka